avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manoltranao vaovao. Miariary fa tsy malagasy mpitondra ka tsy misy fiainona sy fandraisana ny fitarainana ny vahoaka malagasy. Manampirova zany ilay lalam-be migodana izay nahazoana fitarainana maro saingy manampitsofina mpitondra fanjakana. Miaina anaty fanitrana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana noho ny tsy famatoram-pitantana eto amintsika. Amin'ny famitihana ny toe-karena sy ny sosialy no mahatonga ny olana ankehitriny ho mpamakafaka karaharaha-pirenena. Mandidina ny 703 amin'izao fotoana ireo traboana eto amin'ny faritra Analamanga taorian'ny oran-kija nanomboka ny zoma lasa teo raha nitatitra avy amin'ny birao nasionaly misahana ny loza Voajanahary. Tsy maintsy nalefa ny La Réunion Ivoangy andrianana vady Paul Rafanoarana voatazona teny Tsefano ilay raharaha Apollo 21 araka ny latsoratra navoaka ny Africa Intelligence androany. Tapitra androany ny fiampitoana nomena ny tafika Israeliana hiala ao atsimon'ny Liban araka ny fifanarahana ho fampitsahana ny ady ny arahana tamin'ny vondrona Hezbollah. Nateo aza ny fifanarahana tsy nanala manontolo ny tafin'ny Israel indrindra tamin'ireo toerana dimy izay nambarana ho stratejika ny antsiprian'izay. Mgadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tomboky lasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Miariary hatrany amin'izao fotoana fa tsy malagasy mpitondra ka tsy misy fiainona sy fandraisana amin'ny fitarainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Efa maro ohatra ny fitarainana voaray raha nikasika ilay lalam-be migodana saingy tsy misy mpiaino tsy misy bijery ka izay hita mpitondra fa mety aminy no irosony amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Mitohy hatrany ny amboleditra ataon'ny mpitondra fanjakana ary mihamaro mifanaraka amin'izany ihany koa ny fangatahana sy ny fitarainana voaray. Mikasika ny lalam-be migodana nanao taratasy fangatahana ny vondron'olona ifotony Ambohimanga Rova sy ireo mponina marobe eny an-toerana voakasiky ny asa ka miantso ny firaisamon'ny pirenena hijery sy handinika aingana ny toe-java-misy ary koa hampandre ny sehatra iraisan'ny pirenena. Nangataka ihany koa izy ireo ny hanoanana ny fangatahana ataony mikasika ny familiana ny zotra n'ilay lalam-be migodana tsy handalo eny Anosy Arivo sy Ambohimanga Rova. Antony maro ny mahatonga azy ireo iroso amin'izay fangatahana izay. Antony maro izay inona fa tsy nidonian'ny mpitondra fanjakana, tsy nisy fakakevitra sy fanadidina natao mialohan'ny herisona amin'ilay titikasa. Ohatra amin'izany ny hoe nanomboka ny 12 ny volana janoary lasa teo. Bildozera ny asa ao Mahatsinjo Andoharano kanefa tsy nisy pike sy taratasy naseho mialoha. Tanimbary mamokatra amina hektara maro no potika ary olona marobe no tsy anasa vokatra izany toy ny mpamboly vary, pakatrondry sy foza, piompigana sy piompiomby sy ny maro hafa. Teo Anosy Arivo no niarovana an'Ambohimanga izay renivohitry Merina ka hiteraka fahasimbana maro io tetikasa io toy ny loto, ny setroka, ny fanotofana loharano sy fary ary doany ny fanasinana. Indrindra ho very sy anjavona ny tantara sy ny vakoka mampifandray any Anosy Arivo sy Ambohimanga Rova. Ny sandany fanamboaran-dalana ihany hatreto no ataon'ny ministera masotsivana amin'ny famaritana ny zotra fa tsy misy ny fikajiana, ny sandany fahaverezan'ny asa sy tany, ny sandany fahaverezan'ny kolotsaina sy ny sandany fahapotian'ny tontolo iainana. Ny tena olana hoy izy ireo no lavin'ny ministera ny sosikevitra naroso, tsy nisy namaly ny fangatahana natao, tsy nisy ny aino ny fitarainana napetraka teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy tao amin'ilay cahier de doléance mikasika ny olana teraka io zotra vaovao io. No amafisin'izy ireo hatrany fa tsy nahazoana valiny daholo ireo taratasy fitarainana napetraka. Midika izany fa miteny amin'ny tany efitra ny vahoaka, mitaraina tsy misy mpiaino, tsy misy mpamaly, fa izay tiany mpitondra atao ihany no atao. Minimikipy sy manampitsofina izy ireo ary miroso manao amboletra amin'izay tetikasa tiany apetraka. Mazava ho azy
ary rary ny raha toka misy ny fihetsiketsehana sy fitakiana. Vao maly aza, ireny ny arana hita ireny ny hetsika nataon'ny mponina teny Meritsia tosika, manoloana ilay tetika sy satana masoandro. Tsy misy famplazana, tsy misy fampafatarana. Avy hatrany dia pikeno napetraka, ka natezitra ny mponina voakasika izany, raha ny fanazavana ny mena izy ireo. Ireny ihany koa ny zanadreky Toliary, ny joro, nanakana ireo karazana fitaka ataon'ny orinasa basy Toliary. Tsy ivina ihany koa, fa efa samy naneho ny heviny ireo mpiaro ny tontolo iainana, mpiaro ny soatoavina sy ny tantara mahamalagasy, ny vondron'olona ifotony, fikambanana isan-karazany, mikasika ny fiarovana ilay faritra arovana misy aroa, ny koridoran-keneny Zamina sy ny ao angavo Anjozorobe. Efa naneho hevitra mikasika izany ihany koa, hatrany amin'ny parlemanta frantsay. Eno izany ry azon-damosina araka ny fomba fiteny satria tsy nisy ny aino, tsy nisy namaly ihany koa, fa ny azy sy izay ataony ihany no marina. Porofo manambara fa tsy malagasy intsony ny mpitondra, tsy misy fitsinjovana izay mahamalagasy izay, ka farafaratsiny mba miaino. Tsy magaga raha mandeha ny feo amin'izao fotoana, fa ho lafo ambongadiny Madagasikara raha izao no mitoy. Ho lafo ambongadiny satria miainga amin'ny aeronautikely manodidina, ny kady sy ny feo mandeha, ka mampiayasy sy mampitaraina ireo mponina voakasika mivantana. Misy antony nefa matoa roso amin'ny fangatana tahaka izany ny mponina. Misy antony matoa misy ny fitarainana sy ny antsoavo atao, fa tsy tahaka ny fomba fiderin'ny mpitondra, ka lazaina fa manohitra fampandrosoana avokoa izay rehetra miteny sy maneho hevitra, indrindra mitsikera ny zavatra tsy mety, itera-doza ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tahaka izao. Fa miainana tia fantrana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana noho tsy famatorany mpitantana eto amintsika. Ny famitiana ny toe-karena sy ny sosialy no mahatonga ny olana ankehitriny. Raha ny faneho-kevitra nentina mpampakafaka karaharaha-pirenena nanaovana fanadihadiana manoloan'izay, isan'ny nanao fanambarana fanairana ihany koa ny tompona andraikitra mpitandrina avitra ho an'ny firenena ivondrona ny malagasy tamin'ity andro anty. Gabin Eloa. Vokatra tsy fisian'ny politika mazava momba ny fitantanana n'ireo arena ananantsika, mahantra ny vahoaka malagasy. Hoy ny mpamakafaka karaharaha-pirenena nanaovana fanadihadiana. Raha ny toetoetra ny firenena nefa tsy tokony ho toy izao ny zava-misy eto amintsika, hoy ny fanazavany. Fa diranovana ny malagasy, tsy mananasa ny tanora, potika ny toe-karena. Araka ny fanehoan-kevitra ity nanaovana fanadihadiana ity, variana loatra amin'ny politika ny fangatahana sy fitserana avy any ivelany ny mpitondra eto amintsika, ka mampihena ny herijika ampandrosoana ny firenena. Madagasikara no firenena isan'ny mahantra indrindra zany zao no tsy fananantsika lamina ara-pitantanana mazava makasika ny toe-karena sy ny sosialy, dia izany mahatonga antsika mety tany miady, tsy misy ady, tsy misy korotana, tsy misy ninninina eto. Ilay fahafahamanao sy fahafahamanokatra zany ny olontsika eto Madagasikara dia ilay rafitra ara toe-karena. Zao potika daholo ny sehampirena rehetra, ny vania, ny girofla, io moa zany ny arena kibon-tany, ny fizahantany tsy tena mandeha araka ny tokony ho izy satria potika ny lalana, ny kompania mpitaterantsika nabakabaka tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zany rehetra zany tsy fandriampalemana dia lasa manjary manimba ny sehampirena ka mampita antsika anatin'ny fantrana lalina. Manoloana ny fahoriana manjo ny firenena sy ny vahoaka, tsy afaka hangina sy hitazam-potsiny ny mpitandrina avotra ho an'ny firenena ivondrona ny vahoaka na ny mafia, araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Andralanitra tamin'ny farany herinandro teo. Manjaka ho izy ireo ny tsy fandriampahalemana eto an-tanin-drazana, sahirana ara-tsakafo ny malagasy, mahazo vahana ny kolikoly ary hita sy miseho amin'ny rafim-panjakana maro samihafa izany. Manaitra ny mpitondra hahay aka-lesona sy handiny tena ary hiaino ny feon'ny feritreretana ny mafia. Ary miaina anatin'ny fampifanarahana isika vahoaka malagasy, mampitsiravy koa manoloana ny fandriampahalema. Zara mahita hoanina ny famaroana malagasy, fananasa ny tanora, famampiana-bava maro samihafa mbafimpana, ajaho ny safidy-vahoaka, fandanana ny aream-pirenena izay tsisy tohiny, ny momba ny fanadihadiana lalina amin'izy ireny. Asa zary alokalofan'ireo mpampifirenena ny fitantanana ny firenena, fa tsy hita intsony ny fitiava-tanindrazana. Madagasikara izay firenena isan'ny manana arena ara-boajanahary sy ny kanto ary kolotsaina izay mampiavaka azy. Potika nefa izany tao anatin'ny fotoana maro. Anisan'ny firenena miavaka i Madagasikara, nosy manan-karena sarobidy na antanety na anaty rano na ihany koa ankibony tany. Azo atao tsara araka izany ny mampandroso ny firenentsika, satria sady tsy tany miady no tsy manana olana amin'ny sisin-tany toy ny firenena sasany,
ho iatrany ny fanazavany mpamakafaka ny raharam-pirenena androany ny fiaraha-midinika eo amin'ny samy malagasy ho tombotsoa ambonin'ny firenena no vahaolana sy tokony irosony ho iatrany ny fanazavany. Vohitsakitsaka ny zonay ireo mpiasa teo anivony commune Anteroka Ambobao ny taraina androany. Terenimbe ny tanàna vaovao Ankolaka Metrapelana izy ireo raha ny fanazavana. Efa tsy azo anioarantsony ny antsojay iainana ireo mpiasa ka nanaovana fitoriana teny anivony fitsarana risany anaovana izy ireo ny antsoavo amin'izao fotoana izao. Tsiaro Rasoarivelo. Velotarainy ireo mpiasa eo anivony commune Anteroka Ambobao noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny ben'ny tanàna ho antoerana azy ireo. Raha ny zava-misy andro vitsy nanomboany asany io ben'ny tanàna io roasy nankolaka ireo mpiasa efatrarainy ao amin'ny commune. Raha ny fitarainan'ireo mpiasa ireo misy olona nentina isolo toerana azy ireo ka izao anaovana toeran-tsaka azy ireo izao. Vohitsakitsaka ny zonay ho ireo mpiasa mitaraina izy ireo izay manana contrat de travail ara-dalàna ary efa mpiasa raikitra amin'ny asa iandreketany. Ny zavatra tena mampalahelo anay zao dia zay sady tsy avela miditra ao anaty birao tsy mahazo manao présence dia tsy mahazo manao congé ihany koa nefa mbola zoanay feno zany manao congé zany satria mba misy ilanay le congé anay kosa fa zay mbola manana solde betsabetsaka ihany zay nandritra zay taona 5 taona aloha zay ny asako tao dia mifanalamba raka anay koa dia eo amin'le resaka hoe kolikoly zay zavatra ataonay rehetra kolikoly mangalatra tsy hainay hoe ohatrany ahoana ny kolikoly dia ohatrany ahoana mangalatra zay tompoko ny fitarainana ataonay le fansorapotaka atao aminay aloha tompoko dia tena lavinay hatramin'ny farany. Ny zavatra nampanatsonanay tamin'izay dia lazainy fa fosika ny numéro matricule zay anananay ary napororoana izahay hoe mametray ianareo démission fa rehefa tsy mametraka démission ianareo dia ho alefako amin'ny ambombony kokoa ity raharaha ity hotoriako nareo fa manao kolikoly ary manao osika. Amin'izany fidiranao anaty izany birao zany dia tena hoe menace intimideny ary mapiatra ny fahefana mabe ny tanàna anazy izy mba ambanina ny majinika. Zany zavatra zany zany zavatra menjady aminay ao anivon'ny commune Anteroka. Taoriana kely indray rehefa tsy nanaiky nanao démission izahay dia nomeny décision hoe alefa mandeha mamafa lalana. Za manokana zao responsable RH ao anivon'ny commune alefa mandeha mamafa lalana hono za. Ao anatin'ny code du travail nefa milaza mazava tsara fa tsy afaka dégradena ny asan'olona anankiray fa dia tena forcena fotsiny hoe na tianareo na tsy tianareo dia mandeha mamafanalana ianareo. Milaza ho mafantatr'olona ambony eto amin'ny fanjakana io ben'ny tanàna io ka izany no ampiororoany ireo mpiasa raha ny fitarainana hatrany. Iarany RC Tsaratsiaina izy ireo terenankolaka Metrapelana sy ambanina Pahibe Maso raha ny fitarainana hatrany. Tena marina koa zany dia io madame le maire anay vaovao io dia tena manizingizina mihitsiny fa na andehanana hatrany amin'ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika ary tsy maintsy hafany ao amin'ny commune izahay ary rehefa mitory anazy ony dia na any amin'ny filoham-pirenena ary ianareo dia alefasy fa izy manaraka. Izay indrindra ny mahatonga anay manao an'izao presse zao mba ahafahany tompona ndraikitra tsirairay avy mahita sy manara-maso ny zavatra mitranga eto anivon'ny commune Anteroka satria misy trafic d'influence be ao. Avy eo indray voatonona matetitetika ny anaran'ny filoham-pirenena ary ny olona rehetrarehetra anivon'ny commune dia maheno anazy miteny fa hoe na ho tongavina any amin'ny filoham-pirenena ary tsy maintsy ho voaroka izahay. Eny am-pananganan-tsaina izy manala baraka za manokana victime an'izany enao izy na responsable RH ary mikarama point million tokony hamafa lalana karamako izany tompoko dia strictement confidentiel. Tsy milamin-tsaina araka izany ireo mpiasa ireo noho izao antsojay atao azy ireo izao ka nisafidy ny nametraka fitoriana tena anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ankoatr'izay nanao fangatana tena anivon'ny tribunal administratif ihany koa mitaky ny hanafoanana ny karazana dégradation de travail ataon'io ben'ny tanàna io izy ireo. Zay koa dia nametraka fitoriana eo anivon'ny TPI. Ny fitoriana izay napetraka moa dia mahakasika ny menace ny abus de pouvoir
ny harcèlement izay mahazo anay eo anivon'izany commune zany vao miala any trano izay dia efa tena mangitakitaka hoe inona indray ny zavatra ahazo anay tsy mahita tory amin'ny alina fa dia mipitrapitra mivandravandra satria matahotra hoe inona indray ny ahazo anay ny maraina ny apitsy maraina rehefa tonga any ampiasana ka tena etsoko eto zany dia manitrikitrika ny be ny tanàna vaovao fa tsy misy maresy anazy eo amin'ny tribonaly ary tena manaraka izy na mbola ho any filoham-pirenena ary izahay ka dia miangavy an'izay tompona andraikitra mahefa rehetra izay andalovana izao fitoriana izao mba handray ny andraikitra tandrify anazy ary hanomeny rariny an'izay olona marina. Ivaliny izy omao avy izao ny didim-pitsarana mikasika ny fangatahana natao hakangatahana izy ireo ny fangaraharaana tanteraka tsy aivina indépendant no nahalany io be ny tanàna io atao amin'ny commune Antehiroka-Ambohibao manova toetra ave ny fahazoana toerana ailika ave ireo tsy nanohana sy nampandany hoy ireo mpanara-baovao. Mandidina ny 703 amin'izao fotoana Trabona eto amin'ny faritra Nalamanga taorian'ny Orankija nanomboka ny zoma lasa teo raha nitatitra avy amin'ny barao nasionaly misahana ny loza voajanahary tamin'ny rora sy sasany tolakandro teo. Misy saroa ihany koa tamin'ity androany ireo namony ainy ihany ray tao alasora ary ny ray hafa tao Savato nozovarika araka ny tatitra trany. Daniela Minoarso. Taorian'ilay oram-baratra ny vatravatra nanomboka ny zoma lasa teo. Efa ahitana Trabona ihany koa ankoatra ny ao Antananarivo Atsimondrano eto Antananarivo renivohitra sy ny ao Mananjary amin'izao fotoana. Antony hampiakatra nisan'ireo Trabona ho 1,7 sy 3,000 amin'izao fotoana. Raha nitatitra avy eo anivony BNGRC tamin'ny ora sasany tolakandro teo. Olona misy roa androany no fantatra fa namony ainy tao Alasora Antananarivo Avaradrano sy tao Savato Nosivarika. Olona iray no avitra Somatsara ary misy 7,702 ireo olona tsy maintsy nafindra toerana izay notsinjaraina amina toeram-pandraisana Trabona miisa 7. Mitotaly 7,700 ireo trano rivotry ny rano raha toa ka misy 5 ireo trano ahitana fahasimbana ary 5 hafa ny tranondrava. Raha mitoy ny rotsakorana ahina ny tondra-drano no ny fiakarany renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo sy ny ao amin'ny faritra Atsimatsinanana. Tokony homela trano ny rehetra araka izany ka naraka trano ny toromarika avy amin'ireo tompony andraikitra. Mikasika ny Antananarivo sy ny manodidina aloha dia foana ny andro ratsy tsy misy lokomena intsony fa kosa ny tondra-drano dia mbola mipetraka ny alerta rouge. Ny tiako tenenina raha natsikaritra zao nareo ho anaina dia teny amin'ny terrain dia miakatra ikopa nefa tsy dia misy ranorana fitsy eto Antananarivo renivohitra. Zay rehefa nilazaiko tany amboalohany hoe ny any ambony any no mivarina mandeha makaty. Noho izany na dia tsisy ara ny orana dia mbola matahotra tsika raha mbola miteny ny mpamantatra ny toetrandro hoe mety misy rotsakorana any amin'ny faritra zay ambony andehana Suisao ny Rimamba sy ikopa iny zany. Ny any amin'ny faritra hafa dia fa nivoalaza koa zay fa ny faritra Atsimo Atsinanana amin'iny Vohipelo io zao dia efa hitantsika Mananjary efa misy Traboina io dia atahorana ny firotsakorana dia rehefa misy rotsakorana moa dia no ambadika izay mazava ho azy fa tsy maintsy nitondra-drano foana zany. Fa neto Antananarivo renivohitra izay voalaza hoe tsy misy atahorana tsony tsy misy miloko mena raha ny resaka orana miresahana fa averiko foana ny fiakaran'ny rano dia tokony homaily foana hatrany ny olona rehetra. Ho an'ny renirano ny Sisony, rehefa haingo 10 metatra ny avo ny Sisony ao Madrefy ny Andramasina tamin'ny 4 ora hariva teo. Izany hoe niakatra ohatra faingo ohatra 2 metatra ny rano tao anatin'ny 2 ora ary mbola miankina amin'ny toetrandro ny vizotra ny mandritra ny 420 ora manaraka. 3 faingo 20 metatra kosa ny avo ny Sisony ao amin'ny Madrefy nampita tafika. Izany hoe nidina ohatra faingo ohatra 3 metatra ny rano tao anatin'ny 2 ora ary miankina amin'ny toetrandro ny vizotrana ao anatin'ny 420 ora manaraka. Ho an'ny renirano ny kopa kosa indray 3 faingo 20 metatra ny avo ny kopa eo Madrefy nambomanambola tamin'ny 4 ora teo. Izany hoe niakatra ohatra faingo ohatra 2 metatra ny rano tao anatin'ny 2 ora ary mbola hiakatra trano izany raha ny fanazavanana. Hotratra ny rehefa 3 faingo 50 metatra rehefa ampitamindremana mavo na loko manambana ao anatin'ny 12 ora manaraka. Ankilan'izay
telo faingo 2 metatra na avy ny kopy eo amin'ny madrefy ny bevomankatra ny tatitra trany izany hoe niakatra oatra faingo oatra 3 metatra ny rano to anatin'ny 2 ora any mbola iakatra trany izany mandritra ny 12 ora manaraka. Vaovao ny fampianarana sy ny manodidina an'izay fiovany zay vaovao ny toetry ny andro zay eto amintsika amin'izao fotoana izao noho ny mbola fisian'ny filazana miloko mena ho an'ny fiakaran-drano sy ny mety ho fitohizan'izany ho an'Antananarivo. Araka ny fampitandreman'ny Bureau national misahana ny loza Voajanahary tsy mianatra ny mpianatra ho an'ireo Tsisko voalaza reto ny alarobia 9 febroary 2022. Ny Tsisko Antananarivo renivohitra, ny Tsisko Antananarivo Atsimondrano, ny Tsisko Antananarivo Avaradrano, ny Tsisko Ambohidratrimo ary ny Tsisko Manjakandriana. Miverina ny fampianarana ny alakamisy 20 febroary raha tapitra ny fampitandremana miloko mena avy amin'ny Bureau national misahana ny loza Voajanahary. Ho ampitatsika miandalana eto ihany vaovao makasika izay dia izay ihany koa no entsika miampita vetivety ao anatin'ny doka fohy aza misaraka aminay ary. Mamiratra ny fitiavana miaraka amin'ny balika. Fihenam-bidy-goavana ny volana febroary miaraka amin'ny balika Home 200X+. Lasa 9 lariary monja ny petrabola voalohany raha ray hetsy ariary izy teo aloha 9 lariary dia efa afaka misitraka hazavana mandeha amin'ny masoandro misy jiro lavalava efatra miampitio iray mirehatra ho azy rehefa hamatsika fetsehana sady afaka misharitra finday. Azo taraiky hatramin'ny 20 febroary ihany io manatona aingana ireo yasdos ireo mpananjaram-balika akaiky anao. Balika mamiratra ny fitiavana. Pour une carrosserie parfaite, optez pour El Mondes, la marque professionnelle de peinture automobile. Le mastic corrige les imperfections, la peinture garantit une tenue durable. Le vernis illumine et démarque votre voiture. Certifié et disponible auprès de vos points de vente habituels, El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Mamerina ny araba hatrany tomboka lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Matsapa ho atao ankilabao ireo mponina ao mananaravaratra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ao amin'ny faritra Ambatsoa amin'izao fotoana izao. Teny midina hatrany ny zavamisy na eo amin'ny fododrafitrasa orona na amin'ny fanendreny ireo tompona andraikitra samihafa ihany koa. Mitaky ny ampitoviana ny maro antsetra sy mananaravaratra araka izany ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Vita amin'ny ity taona ity ny lalana mampitohy ny Sonirany Ivongy Vaibe izay mirefy 570 kilometatra araky ny vina ny fitondram-panjakana. Lalana izay mamany fahasahirana ireo vahoaka amin'ny famoam-bokatra sy ny fifanerasirana. Isany mahazo tombontsoa mivantana amin'izao ireo vahoaka ao mananaravaratra. Fampandrosoana ny fahivitan'ny lalana, fa mandringa izany raha tsy misy ny fiarahamentana amin'ny vahoaka amin'ny fametrahana fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany. Raha tsy laza, afa-tsy ny toeram-pianarana, ny ao mananaravaratra izay nampanantenana, fa isitraka université, fa tsy izay no zava-nisy, fa tany maro tsetra indray no nandeha ny fanadihadiana sy ny fitadiavana toerana anantanterahana izany. Io anatrian'izay, mahatsapa natao ankilabao ireo mponina ao mananaravaratra, na izany eo amin'ny fahazahoana fotodrafitrasa na eo amin'ny fanendrena ireo tompona andraikitra isa nambaratongany. Anisan'ny fitarana ireo mponina ao mananara ihany koa ny fanendrena tsy nisy fampiresahana ny mary ny vohiparitra ny maro antsetra. Manoloana n'ireo olana ireo, mangataka ny ampitoviana ny fitantanana n'ireo distrika roa mandrafitra ny faritra Ambatsoa ireo mponina. Dia eto zany dia anisan'ny zavatra agnentanako le olo fa hoe le olo jiaby mipetraka eto mananara agnatin'izany zaho dia tsy manda velively ny fagnajoragna ny faritra. Ary eto zay dia tsy miady amin'ny vahoaka ny maro antsetra manoloagna fametrahana ny faritra. Fa eto zay dia mitaky ny hametrahana ny renivohitry ny faritry amin'ny toerana manakaiky ny lalagna tsara. Tsy aivina,
nanomboka ny volana desambra taona 2024 ny fanamboarana ny lalam-pirenena vadimy mampitohy ny Soanierany Ivongo Ivahibe sy Mananara. Mizara roa ny tetikasa, ny tapany voalohany izay mirefy 5.70 kilometatra avy eo amin'ny Soanierany Ivongo hatrany Ivahibe, ny tapany faharoa mirefy 40 kilometatra mandra-pahatonga any Mananara avaratra. Hatramin'ny voan'ny fanapahana tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra ny ananganana ny faritra Ambatsoa ka hatramin'izao fotoana izao tsy hita izay tombotsoa azo ho ireo mponina ao Mananara avaratra. Antony angatahan'izy ireo fifampidiniana sy hiainona ny feon'ny vahoaka. Nahitambokatra ny fanohanan'ireo firaisamom-pirenena tao anatin'ny tetikasa fanainga sy fanainga plus izay niasa teto amintsika tao anatiny enitaona. Naneho ny fahavononany hanohana hatrany ny tetikasa ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka na eo aza ny mety ho fahasarotana teraka ny zavamisy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoan'izao. Ka eto Andriatsilava. Fiarahamonim-pirenena mandray andraikitra, afaka manova, maleo tena, tsy manavaka, miaro ny fitantanana demokratika sy ny mahaolona ary mikajy ny somaharitra ho an'ny mponina. Io ny fomba fijery napetraky ny fanainga nanomboka ny taona 2024 ary notohizany ny fanainga plus ny taona 2024. Androany, nisy ny fotoana nampahafantarana ireo vokatra azo teo anatrehan'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola tao anatin'ny 9 taona niasana tamina faritra maro. Ny fitovian-jo, ny fomba fitantanana, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa. Zava-dehibe ny fifanomezan-tanana hiatrehan'izany ka antony naharesy lahatra anay anohana sy amatsy vola na eo aza ny mety ho fahasarotana teraky ny toetra rà eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Et on est content de le faire parce que nous avons le sentiment que ce que nous faisons a un impact. Faly izahay miroso amin'izany satria fantatray fa misy akony izay ataonay eo amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fampivoarana ny Madagasikara izay eritreretinay fa tsara ary hanohy izany izahay. Marina fa raha ny zava-misy iraisam-pirenena ankehitriny izay tsy mbola mazava tsara miaraka amin'ny fiemorana anaty dia tena zava-dehibe ny fanehoana fa ny asa taonay tsy mijanona amin'ny firenena misy anay fa mihitatra amin'ireo firenena namana sy mpiara-miasa sy ny hoavin'izay inonay fa hiatsara. Lesquels nous croyons très fortement. Maro ny ambana miseho, maro ihany koa ny fanamby tsy maintsy hotratrarina eo am-panatanterana ny asa indrindra ho an'ireo firaisamonim-pirenena. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanovana ny fitantanana sy ny fanovana ny fomba fijery eo anivon'ny firenena iray ny firaisamonim-pirenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra. Je crois que c'est le rôle de la société civile. Inoko fa andraikitry ny fiarahamonim-pirenena no mijoro lohany. Ny miady ho an'ny lalàna mahitsy ka hiantso ny fahefanam-panatanteraka ka anome azy ireo zotra ahafahana miasa izay mety ho hafa noho ny an'ny fahefana fohibe miainga eto andrenivohitra ka ny voalazako teo dia mety ho an'ny Madagasikara sy ireo firenena maneran-tany ka ny anjara asanay dia manohana izany dingana izany izay mifandraika amin'ny lalàna ilaina ho an'ny fampivoarana ny firenena iray fa ny zon'olombelona sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy natao hoe ho an'ny firenena iray manokana ka tsy hisitraka izany ny firenena hafa. Natao ho an'ny rehetra izany ary izany no antsoina hoe fiarahamonina maneran-tany. La communauté mondiale. Teboka roa lehibe ny asana tao anatin'ilay tetikasa fanainga. Firaisamonim-pirenena sy ny fiovana ara-tsosialy. Firaisamonim-pirenena toteny sy mandresy lahatra. Sehatra ny asana tao anatin'izany ny fanomezan-tanana ka hijoro ara-dalàna ilay firaisamonim-pirenena ahomby amin'ny asa tao ary koa ametraka fiovana maharitra. Nojerena manokana ihany koa ny fahafahana izy ireo mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena isa ny tsokajiny. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny TLT dia tsy iza fa ny generaly Nina Ruffin izay isan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball no sady isam-pikambana ho anitany komity mpikarakara ny ataontsika hoe fandraisana ilay qualification izay ho tanterahana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ihany koa miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny TLT. Ngambany tonga dia ny makasika an'izay fandraisantsika an'izay qualification izay ndao hanomboana azy mon général. Faly miaraba ny mpijery ny Cool TV amin'izao arivariva zao miarabanao ihany koa Iva nandray ay ao anatin'ity fampalalam-baovao ity lanonana goavana tokoa lanonana ara-panatanjahantena goavana indray no raisitsika eto amin'ny firenetsika manomboka amin'ny zoma ho avy zao 20 febroary hatramin'ny
telo amby roapolo febroary zany hoe telo andro etsika goavana basket international zay ndrasantsika ny ataontsika hoe phase farany zany hoe ny phase qualificative zany mba ahafahantsika mandeha any amin'ny Afrobasket any amin'ny Angola amin'ny mois d'août 2025 zay andraisana ekipa efatra miaraka amintsika dia Côte d'Ivoire, Égypte ary Centrafrique. Mariana fa lalao miverina izy io satria efa vita tany Égypte tamin'ny herintaona tahakan'izao fotoana tahakan'izao ny tamin'ny ny phase voalohany ity zany ny atao tsotsoroma mba hisarahana ahafantarana ny ekipa telo afaka mandray anjara amin'izany Afrobasket 2025 any Angola izany. Manahoana zany mety ho endrika zay ataontsika hoe compétition zay manahoana ihany koa ny resaka fandraisana andreo vahiny amin'izao fotoana izao. Mageko aloha fa sokajy lehilahy Afrobasket dia afo efa avy dia afo tokoa ny lentan'ny basket afrikanina ary fantatsika tsara fa betsaka mpilalao ravinahitra daholo na ny ekipa rehetrarehetra isika manana enina zao ny anatin'ny ekipa pirenena afo dia afo zay avy lentan'izay lalao ohatretsika zao efa vonina tanteraka amin'ny fandraisana ny komite mpikarakara ny vahiny moa zany ny FIBA efa nanomboka tonga omaly ny televisionna ataontsika hoe ny régie en télévision zay ampitan'izany any ivelany zay mandohan'ny droit rehetrarehetra anatin'izay koa dia efa tonga eto efa manao ny installation ny ekipa voalohany tonga dia Rapitso ny centrafricain zany sy ny ivoirien dia efa tonga Rapitso Rapitso ny égyptien Zuma mikatroka ny lalao voalohany zay fantatsika efa mandeha any amin'ny page ny Facebook ny fédération ny ataontsika hoe ny antsipry an'izay ny programme fa teneniko eto ihany ny Côte d'Ivoire ny fandonantsika voalohany indrindra amin'ny 10 ora amin'ny Zuma manarak'izay ny sapotsy iaona amin'ny Égypte tsika amin'ny 4 ora ary ny lahady dia ny Centrafrika no iaona amintsika mariako fa tsara ihany manome ny vokatra tamin'ny ataontsika tamin'ny lalao nandroso dia larana fatelo isika tamin'izany ary raha mbola matazona ny larana fatelo isika maninona moa raha miakatra ihany koa larana faharoa na voalohany mihitsy ary dia mandeha any amin'ny Afrobasket mafy dia mafy zany ny adversaire isika ihany koa dia nanomana ary manana mpilalao zay fantatsika tsara indrindritsika atao amin'ny pité basket dia ny ohatra hoe Mathias Madi zay tsenaina amin'izao tsika tsenaina androany tamin'ny tolakandro teo tonga tamin'ny tolakandro teo complet ny ekipa nivoaka androany ihany koa ny listre satria fantatsika fa 17 ny tao anatin'ny présélectionné nivoaka androany atoandro ny listre 12 Mathias Madi moa zay efa professionnel manao any Espagne fantatsika tsara ny formany manaraka azy foana zay isan'andro no nanao match izy tamin'ny alahady en forme tsara Mathias Madi eo ihany koa ireo mpilalao mpilaravinahitra ny ivelany zay maromaro fantatsika tsara natsotonony eto zay efa eo ary ataontsika hoe en forme ny ekipa ny fanohanan'ny mpijery no sisa andrasana satria fantatra fa hitondra heritsika be ho an'ny mpilalao ny fanohanan'ny mpijery zay atokisana tsara mihitsy ny mpilalao ny mpijery zay tonga amin'ny mamasina io fa dia afana angotraka mamasina manomboka amin'ny Zoma hatramin'ny lahady. Ankasitrahany ianareo anivon'ny fédération natao anatin'izay fanampanazavaan'izay faraka ny latsoratra navoaka ny Africa Intelligence androany tsy maintsy nalefa la réunion ivoangy andriana andrianina vadin'ny Paul Rafanoarina voatazona teny tsy afany ho lay raharaha Apollo 21 Gaëtan Andriatsilavo. Raha tokana anginginina ilay raharaha tatoato namoaka latsoratra ny Africa Intelligence androany ka nilaza fa nitapaka ny volana janoary lasa teo tsy maintsy nalefa ny la réunion no ny fitsaboana tsy maintsy atao aminy i ramatoa voangy andrianandrianina vadin'ny Paul Rafanoarana raha mamita sazy iny amin'ny fonjany tsy afa io vadiny io zay mamita sazy 10 taona nanomboka ny volana jolay 2024 taoriny ny fanameloana azy niaraka tamin'ny vadiny mikasika ilay raharaha Apollo 21 i Paul Rafanoarana zay tsy hivina hatrany fa voaheloky ny fanjakana malagasy no ilay fikasana hanongana ny andry rajoelina ka mamita sazy 20 taona tsy hivina ihany koa fa efa nisy fangatahana nataon'ny La Frantsa ny fiandohan'ny taona 2024 ka nangataka ny amindrana ny Paul Rafanoarana amin'ny mahateratany frantsay malagasy azy fangatahana izay tsy nisy toy ny intsony hatrizay ka hatramin'izao.
Niakatra fampanoavana androany ihany koa ny raharaha famonoana olona mahatsiravana tany Mantasoa. Antranga ray volana lasa izay miororo ny fianakaviana noho ny filazan'ilay olona voasaringotra amin'ny raharaha amin'izao fotoana izao ho mahafantatra olona ambony. Eo anatrehan'izay mangataka ny tompony andraikitra eo anivo ny fitsarana hanao ny asam-pahamarinana ny fianakaviany maty raha ny faneho-kevitra izy ireo tamin'ity androan'ity. Kabaeloa. Nisy eo anna fanafian-jolahy mitampiadina tany Mantasoa ny aliny 10 janoary teo. Tokantrano 4 teo no robainy olon-dratsy tamin'izany. Tovolahy iray 27 taona maty vokatry ny tifitra teo amin'ny vavafony nandritra ny fanafihana nahazo azy sy ny vadiny tamin'io alina io. Taoriny fanadahadina nirosy tamin'ny fisamborana olona hihina ny mpitandro ny filaminana. Ambony vava sy miseho manana namana ambony ary milaza mahalala olona ambony ihany koa ilay olona voapanga. Ho tombonantoka tamin'izao raharaha izao. Mandry la voalohany fianakaviany tomboko lahy noho ireo karazana fampitahorana. Manoloana izany rehetra izany, mangataka tompony andraikitra isan-tsokajiny hanaramaso ny fitohizan'ny raharaha ny fianakaviana manamanjo. Miantso ny mpitsara mba hijoro hanao ny asa ampahitsiana ka hamoaka ny marina. Manoloana an'le nisy faty olona kitifitra tamin'ny fanafihana mitapiedina zay nisy tany Mantasoa tamin'ny aliny 10 janvier dia ny fianakaviana moa zany dia mametraka ny ahiahiny sy ny mety ho fitarainana manodidina an'izay vonoan'olona zay hita hoe feno abibiana zay. Satria le olona zay voatonontonona ao anatin'le ankety tany amin'ny gendarme dia fantadaza moa zany fa hoe mahitahita be ao manam-pahefana. Sahala hoe mahatsiaro hoe atody miady amam-bato, ankinina amin'ny fitsarana sy ny sanambaratongany mba tsy ho fitsarana mitongilana zay zavatra mety hisy sy ny valiny ka mba ahitana an'izay tena rariny sy hitsiny manoloana izany raha latsaka izany. Araka ny vaovao voaray niakatra fampanaovana androany teny amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany anosy ity raharaha ity. Eo am-piandrasana ny mety hotohy ny mpanara-baovao fa indrindra ny mponiny Mantasoa. Raha tsy hivina, ankoatra ny fampahalalana ny olom-pirenena ny lalàna, anisany andraikitry ny fitsarana sy ny mpitsara ihany koa ny manao izay havita ny fitsarana araka ny marina sy ny rary ny ary ny hitsiny. Hanameloka izay meloka, hanamarina izay marina, ary ihany koa manao izay hanafainganana ny raharaha mpitsarana. Tsy natao iaro izay manambola sy madiodio, tsy natao hampanjaka ny kolikoly sy kinamanamana. Aiza ho aiza nefa ny fitsarana hito amintsika. Arahinan-kaiky ary hoentina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny tohiny izao raharaha izao. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrahana ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Vous a présenté Mivavo. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.